hitantsika fanao fanambarana ireo solitena mivarotra fa tsy avy amin'ny varotra eny fa misy mpanarota dia misy mpanarotana zany hoe tsika lazaina eto zany dia misy mpanarota io tsisy zavatra tsy hita amin'ny fampiresahana misy tsy nikorontana iny dia tao aorianan'iny zany dia hitantsika fa hoe efa mandamina zany zao dia efa misy ny fampiresahana dia efa hitantsika nefa na zany tsika tsy maintsy miroso amin'ny fandaminana satria ninona tenentsika dia misy ngabaraka teo aloha dia miezaka tsika miverina amin'izay fandaminana izay hoe ahoana ny fampiresahana dia ahoana ny zanona zany hoe fampitsinjovana koa tsy maintsy misy ny fanamborana fotodrafitrasa izay fanampanentana numéro vovony zany dia renony reny mbola veriko foana fa raha tena mpivarotra zany dia tsy misy nakorontana teo fa mpanarotana ny tena betsaka raha hitantsika ngamba dia misy ny fandobana izay misy tena toerana misy ny fiaran'olona simba misy ny moto izay voatoraka fa araka ny hitantsika ihany koa dia nanganarotana mihitsy izy tany amin'ny tsena fa mba nalaky tonga raha hitantsika ngamba dia efa misy ireo fotodrafitrasa izay nitenen'ny mera tao anatin'ny velotrany arivo dia misy zavatra faharoa manaraka izay misy ihany koa nanosibera hitantsika ao amin'ny tsena namotana zao malalaka be mety horoso amin'izay fandaminana izay tsika rehefa tonga amin'izay tena fandaminana izay fa zao moa zany dia mbola azo lazaina hoe mbola tsy mera nandray an'ireny ataoko hoe fandaminana ireny fa fandaminana vahampitana filaminana zany dia ireny ny zava-misy mbola veriko foana fa ny olona dia manaky alamina ary tsisy zavatra tsy vita ny fandaminana zany